Hiverinankianjo indray ny Barea amin'ny fiandohan'ny volana septambra ho avy izao. Lalao roa no hatrehany ary ny Bénin sy ny Tanzania no iaona amin'ny izany lalao izany. Lalao izay tafiditra anatin'ny fifanitsanana ho fiadiana ny amboara ny eran-tany izay ataon'ny Qatar amin'ny taona 2024. Lalao voalohany ihany koa an'ny ekipa pirenena malagasy ireo Taorian'ny tsy nahatafita azy hiatrika ny fiadiana ny amboaran'ny Afrika 2024. Fa lalao voalohany ihany koa eo ambanin'ny fitarian'ny mpanazatra vaovao vonjimaika Eric Rabesandratana. 10 taona no nivondronan'ny Barean'i Madagasikara anomanana izany lalao izany. Fotoana fohy anefa ampy nanomanana ireo lalao roa ho avy tsy ho ela. Il n'y a pas beaucoup de temps pour préparer le premier match et certainement le deuxième match. Donc ça va être court, mais après voilà, on a posé des bases aujourd'hui à travers ce stage. Donc on espère que ce sera de bonnes bases et qu'on pourra s'appuyer dessus pour continuer à travailler pour le prochain stage. Ny afantatra bebe kokoa ireo mpilalao na ny filalaony eny an-kianja na ny fomba fiainany ivelan'ny kianja no nolazain'i Eric Rabesandratana ombieny fa tanjony tamin'ny fampivondronana iny. Nafoy aza araka izany hatrany ny fotoana dia nanandanja taminy hoy ity mpanazatra ity satria nafahany nafantatra bebe kokoa ireo mpilalaony. Savoir si ça a suffi, je ne sais pas, mais ça nous a permis en tout cas de faire tout ça. Donc on a quand même gagné du temps. Si on n'avait pas pu faire ce stage, c'est sûr qu'on aurait été très embêté et peut-être en difficulté. On n'aurait eu certainement pas assez de temps pour mettre en place ces choses-là. On est très content déjà du stage, très content du travail effectué par tout le monde. On a vu une progression à travers ce temps de stage, donc ça c'est déjà intéressant et positif pour tout le monde, pour les joueurs et pour nous. Fantatra nandritry ny fampivondronana iny ve ireo mpilalao hiatrika ny lalao amin'ny septambra na vita nandrafitra ny ekipa tadiaviny ve ny mpanazatra. Eric Rabesandratana ihany no afaka mamaly izany fanontaniana izany. Ny fantatra aloha teto dia misy amin'ireo mpilalao niatrika ny fampivondronana no ho voantso amin'ny volana septambra. Misy ihany koa ireo izay mbola milaza manao ezaka indrindra ireo mpilalao avy eto an-toerana hoy Eric Rabesandratana. Tsy mbola fantatra mazava araka izany ny hoe iza avy no hiatrika ny Bénin sy Tanzanie. Il y a une reprise de championnat qui va se faire pour tout le monde, donc il y a une préparation aussi qui va se faire. Donc on va voir aussi l'état physique de tout le monde, ceux qui vont jouer souvent, ceux qui ne vont pas jouer. Ça va aussi compter certainement dans les choix futurs. Donc voilà, on va être obligé d'attendre un petit peu pour prendre toutes ces décisions, mais on va être attentif. Sur ce stage-là, il y aura des joueurs qui ne reviendront pas.